tonga soa indray arany io atao anatin'ny panisy ny alika e. Mialohan'ny hamantarantsika hoe da fiakatra ve ilay totobota kely tamin'ny herin'ny androany iny dia iresaka vetivety ity alika ity isika. Ity farany izay to tsy miaraka amin'ny rehetra fa any amin'ny farany aorianany foana no misy azy. Ny antony dia araka izao fanazavan'ny tompony izao. Sy mbola familiarisé be le dala dia ao an-trano olo ery dia lasa excité be le dala misy an'le alika sasany. Dia izay nanjanonako anazy ity fa excité be le dala vao nao misy namany ka fa natokana mihitsy le ry fa vavy le malino miaraka aminy. Boer. Aleo tokoa aloha mitandrina rehefa mbola tsy sosialina tsara ny alika. Fa toy izao indray ary ny fahitan'ny Dr Liva ny ballade hatreto hoe. Hatreto aloha zany sava tsara daholo ny alika rehetrarehetra, mahafinaritra ilay toetrandro koa mety tsara amin'ilay ballade tsisy problème hatreto. Raha sendra misy ka hafa zany ohatra misy alika sempotra dia inona zany no ohatra hoe solution tampotampoka tena tena ballade ity. Raha misy alika sempotra zany dia voalohany indrindra aloha tsy forcena intsony izy hanohy an'ilay toy an'ilay ballade dia io moa zany ny intervention ny vétérinaire manao ny tsy tokony atao hisovena azy. Ianareo no mitarika aty aloha aty manao ahoana ny aty aloha aty zany? Izao ny ambiance aty zany makaina kely aloha rehefa ity atapony samy reraka dia efa manohy indray ny ballade izao. Manomboka avy miandry izay taray kely tany ariana tany dia mandeha makakanaina fa sao dia sempotra. Ahoana maharaka tsara ve ny alikatsika tonton? Maharaka tsara? Tsara daholo ve? Maharaka tsara ve ny roatsika? Maharaka tsara. Manao ahoana ny fahitanao amin'ny performance azy zareo aloha hatreto? Mbola teraka? Mbola mety avitatry any amin'ny avibe? Vita tsara. Hipirina anao ballade zao nareo? Valon'ny fiakarana ho ny fidinana e, mety toy ny dia. Vao tafidina kelikely nefa dia toa nisy pause 10 minitra sahadiko. Inona zany mahatonga nasomaritra firina kely amin'ny rano? Mba amin'izay mangatsitsiky ohatran'ilay tômôbila hoe asiana rano anatin'ilay radiateur. Oto? Fa mitohy avy hatrany indray ary ny ballade e. Hiampita tanimbary daholo indray izao a. Voilà. Todo. Voilà. Regarde. Ny omby kely ary ato a nidalaka mihitsy. Fa tsy zareo ireto intsony izao ny farany a.
fa ilay totobota kely tafiakatra ihany manko izy fa tena very lavitra be. Tsy maintsy niandry azy teto a i maître sambatra. Pôzy kely fotsiny eo ambony eo. Ina mataraiky an'iretsy Mataraiky anazy io a resaka problème resaka performance an'le biby. Tsy zatra loatra an'le ballade ry zareo. Efa niteneniko teo ihany manahoana resaka efa nanao randonnée ohatra hoe nareo dia mbola tsy nanao izy. Androany zany izy a vao misedra randonnée ohatran'izao. dia ina solution zany mba hahatonga ny biby tongareo amin'ny arrivé. Solution a dia tsisy ohatran'ny hoe motiver anazy foana. Motivena le alika mba hanana courage a hiaffronter le ino moa zany le circuit rehetrarehetra. Ça va ve? dia ohatraohatranao zany fomba himotivera anazy ohatra. Natoroko anazy teo zao a nanontaniako izy roa hoe iza no tena tian'le biby ao aminareo. Dia le lahy zany tena attaché be amin'le biby. Dia hoy izy hoe tazominao zany a matsy an'le vehivavy dia le lehilahy mandroso makany aloha. Dia lasa forcé ho azy le biby manaraka an'le tompony satria iny ny tiany kokoa no le anankiray. Dia motivation moa resaka ino moa zany vocal na par friandise na ohatran'izany na hainao le feona manao hoe allez dia efa miencourager anazy zany. Amin'izay iny zany moral no tsy en jeu mihitsiny. Ity raha matoeto aloha ity kosa indray vao na ity reto alika maro be dia natahotra ka nijanona mihitsy. Aty anaty randonnée antsika zao aty anaty ballade moa zany satria izay ny anakan'ity antsika ity manao pause matetitetika satria misy ny alika zao vao manao ballade dia mbola tsy zatra tsara. Misy kosa nefa zatra dia matanjaka be fa le firaisan-kina ny mpitia alika sy ny alika moa zany tena hoe jerena tena tontolo. Za manokana tena mahita hoe mahafinaritra zao vao nanao ballade miaraka amin'ny alika sy ny tompona alika ohatran'izao fa mahafinaritra be izy tena mahafinaritra mahita an'le biby miaraka eny misy ihany fandrobodroboka eny indray fa mahafinaritra izy en général le ary tena izay koa ny tena hoe antony izarana izy atao anatin'ity fandaharantsika ity. Rehetra zao manao pause miandry an'ilay tsarirezy fa hotoizana ihany ity. Ity moa ny pause farany mialohan'ny hatongavana any amin'ny arrivé ka amin'ny herinana io sika miaona indray fa mialohan'ny tena izarana aloha dia misy cadeau kely ity ho anareo mpijery.